mianatra eo tongotrao. Somalalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenareze somalalo izai ainuchalanao kahirote Sabetakawampuraya kuambitenenareze somalalo izahai ainuchalana kahirote nyavyamina itwetsabetsakawampuraya irote nyavyamina Sabetakawampuraya. Manao ana daholo tsika rakizy tratry ny sabata daholo anday fampikopakopa tanana sika faly miaraba antsika rehetra indray manaraka ny fandarana izay natokana ho antsika zazaboto. Ny lohatenin'ny tantara androany dia hoe ilay lelam-pamaky ny tsikafona ao amin'ny Galatiana 4:13 misy ny tsianjerintsika. Galatiana 4:5 misy ny tsianjery. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, mifampanimpo amin'ny fitiavana. Andao hoe hiaraka averintsika rehetra izay, mifampanimpo amin'ny fitiavana. Bravo! Izao anaraka ny tantara izany isika izao. Dia mipetraka tsara moa dia miaino tsara, dia mandray lesona avy amin'izay tantara izay. Ndao ary! Nitsidika ny sekoly mpaminany tany Gilgal Elisa. Nisy mpianatra vaovao niditra indray androany, hoy ny olona iray taminy. Kanefa tsy misy toerana ho azy intsony. Mila toerana hafa ho an'ity sekoly ity mihitsy ka. Mahafinaritra ny mpianatra ery ny mahita ny Elisa tonga nitsidika azy ireo. Namaly ny fanontaniana izy ireo mantsy Elisa sady miaino izay lazainy. Koa dia nambaran'izy ireo tamin'ity mpaminany ity ny olana. Mpaminany Elisa hoy ity mpianatra iray nanomboka ny resaka. Faly izahay rehefa tonga aty aminay ianao. Tianay koa ny mahita mpianatra vaovao ato amin'ny sekoly, saingy manana olana goavana izahay. Mila toerana hafa ny sekoly. Nieritreritra ny momba izany Elisa mpaminany, tena kely tokoa ilay sekoly. Eny ary, hoy izy, kely loatra ity toerana ity. Andao sika ho eny amoron'ion'ny Jordana. Eny sika afaka manangana trano izay ahitana efitrefitra be dia be. Hoy ny sosokevitra ilay mpianatra anankiray, sady betsaka hazo koa eny izay azo tapana anaovana trano lehibe. Ilaina ny toerana malalaka, amin'izay ny mpianatra marobe no avy hianatra ka ahafantatra n'Andriamanitra ary afaka hanambara azy amin'ny hafa koa. Eny ary, hoy Elisa nampahery. Hevitra tsara tokoa izany. Andeha ary. Dia hoy ny mpianatra iray taminy, tsy mety ve raha mba miaraka aminay ianao? Ianao mantsy afaka hanampy anay hijery izay toerana tsara ho amin'ny fanorenana.
andao ary hoy Elisa namaly, ary dia niaraka tamin'izy ireo izy. Ifamitoana teny amoron-drano izy rehetra ka nanomboka ny asa. Hazo marobe mantsy no ilaina kapaina vao mahavita sekoly lehibe. Niasa mafy ny rehetra, nikapa hazo tamin'ny famaky sy tapitapitra izay. Nioraka ny iray tamin'ireo mpianatra, oay, tia. Enin'izy rehetra ilay zavatra nilatsaka tao anaty rano dia samy nierika nijery zareo. Ny fahamakiny. Tsy eo intsony ny lelam-pamaky. Tsy salasalana fa sahiran-tsaina tokoa ilay mpianatra. Fitaovam-piasana lafo vidy ny famaky. Vita tamin'ny vy ny lelam-pamaky ka tsy moramora ny manolo azy. Tsy hay ange iny famaky iny e. Olay mpianatra ny taraina. Zavatra nindramiko iny. Inona zao no ataoko? Ataoko ahoana ny fanolo an'iny? Niazakazaka nakeny amin'ilay tovolahy Elisa. Taiza ho aza ny latsahany teo? Hoy ny fanontaniany. Natory n'ilay tovolahy azy. Teto hoy izy. Dia nisy zavatra hafa kely nataony Elisa tamin'izay. Naka tsorakazo izy dia natsipiny tao anaty rano. Teo amin'izay nilatsahan'ilay lelam-pamaky indrindra. Ary dia niakatra avy any ilay lelam-pamaky dia nitsikafona teo ambony rano. Raisinao ary ilay izy e, hoy Elisa tamin'ilay tovolahy. Dia niroboka tao anaty rano izy ary nandray ilay lelam-pamaky. Rehefa niverina teny amorona izy dia nanambatra ilay lelam-pamaky tamin'ny tahony. Ny olona rehetra dia samy mahafantatra fa tsy mety hitsingevana ny zavatra vita amin'ny vy. Koa nahoana ary no nitsikafona ilay lelam-pamaky? Fahagagana izany. Nampiasain'Andriamanitra Elisa hanao fahagagana. Eny rak'izy, mihevitra ireo zavatra madinika eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Manampy izy raha toa ka nanary fitaovam-piasana nindramina isika na kilalao tena tsy foitsika mihitsy. Mihevitra ireo zavatra rehetra ilainareo amin'ny fiainana izy. Afofeny fifaliana rak'izy ny arabako anareo tratra ty sabata mahafinaritra ty indray. Iaraka eto isika amekina ny loha hevitra faharoa ambin'ny folo izay manao hoe mpangalatra iray tao anatin'ny fianakaviana. Mpangalatra iray tao anatin'ny fianakaviana. Ny tsenjery dia ny rahantsika nahita ao amin'ny Levitikosy 7:20 andininy 1:20 manao hoe aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga. Levitikosy 7:20 andininy 1:20. Manana hafatra mafonja ho asoana tokoa rak'izy Jesosy amin'ny alalan'ity loha hevitra ity. Tsarovy fa ny ankonan'Andriamanitra ny olona tsirairay avy ao amin'ny ankonan'Andriamanitra dia sitrak'Andriamanitra raha mahatoky azy ary mifampatoky koa. Ka dia andao arahana ny tantara ho zaza izay mahatoky tanteraka tokoa ny ankizy tsirairay avy. Dao ary. Eritrereto hoe tsy tao an-trano mihitsy ianao nandritry ny iray andro manontolo. Angamba neto ny lalao niaraka tamin'ny namanao ianao ohatra. Na koa nanampy nanamboatra zaridaina. Nandre fofokanina matehinana ianao rehefa niditra tao an-trano. Hay nisy olona nandro sakafo tao an-dakozia. Tampoka teo dia nona be ianao. Izany mihitsy anie no nahazo any Esau indray andro e. Andao ange hoenotsika ny zavatra niseho hoe feno asambarana Isaka sy Rebeka nandritra ny 20 taona nifadianan'izy ireo. Tiany Rebeka ery ny mahatsiaro ilay andro ny fananiany tamin'ny vahiny anankiray tao am-patsakana.
nomeny rano ny ramevany ary nanomboka teo ny ovany fiainany manontolo. Isaka kosa nideran'Andriamanitra noho ny nitondrany an'i Rebeka avy tany an-tany lavitra tany mba ho eo aminy. Eny, tena nifankatia marina tokoa rakizy Isaka sy Rebeka. Nisy banga nefa teo amin'ny fiainan'izy ireo. Tsy afaka nananjanaka i Rebeka. Niteraka alahelo lehibe ho azy izany. Fantatra Isaka ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ho an'i Abrahama ray. Nolazain'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nefa ho tonga firenena lehibe tokoa izy. Nanontany tena foana nefa izy nandritry ny fotoana mahitra. Ny amin'ny fomba hatiterahany izany. Amin'ny fomba ahoana no hahatongavan'ny firenena lehibe avy amin'ny ankonan'i Abrahama? Tsy nanana taranaka akory Isaka, izay zanak'i Abrahama lahatokana. Raha saribahana sady mampalahelo tokoa izany. Nitaraina tamin'Andriamanitra ary rakizy Isaka noho ny farany. Nitalao tamin'Andriamanitra izy mba hanomezany zaza ho an'i Rebeka. Ary dia namaly ny vavaka nataon'i Isaka tokoa Andriamanitra, sady tamin'ny fomba mahagaga. Tsy anankiray ihany ny zanaka nomeny azy, fa anankiroa mihitsy. Nomen'Andriamanitra zaza lahy-kambana Isaka sy Rebeka. Tsy mbola teraka akory ireo zaza-kambana ireo dia efa nifampitolona tao an-kipon'ny reniny. Hafahafa ihany ny fahatsapan'i Rebeka n'izany. Tsy nisy afaka nanazava ny anton'izany toe-javatra izany. Ny vadiny koa tsy nahafita nanazava. Eny, fa na dia ny mpitsabo karakara azy manokana azy. Tsy nisy na iza na nanazava izany. Dia noresahan'i Rebeka tamin'Andriamanitra izany. Nivavaka izy ary nanontany an'Andriamanitra momba izany rehetra izany. Novalian'Andriamanitra ary nivavaka nataon'i Rebeka rakizy, nolazainy taminy fa samy hafa be tokoa ireo zaza roa tao an-kipon'ireo. Izy ireo no iandohan'ny firenena anankiroa samy hafa. Firenena roa izay tsy dia hifankatia loatra. Hatanjaka kokoa noho ny anankiray ka ny zokiny no hanompon'ny sandriny. Esau sy Jakoba no nataon'i Rebeka ho anaran'izy roa lahy. Ary araka ny voalazan'ny Tompo dia samy hafa tokoa izy mirahalahy. Esau ilay zokiny dia tia mandeha lavitra miala ny fonenany. Rehefa nisy zavatra notadiaviny dia tia ny ho azo teo ny eo ihany izany. Tia niaza izy ary matetika no nitondra zavatra ho andrainy avy any an-tany lavitra. Izy no tia indrainy indrindra amin'izy roa lahy. I Jakoba kosa etsy ankilan'izany dia tia mijanona tao an-trano. Ny anarany mikarakara ireo ondry amanosiny rainy. Ny anarany nahandro sakafo. Nahatoky tokoa izy. Saika niaraka tamin'ny reny foana izy ary izy no tia ny reniny indrindra amin'izy roa lahy. Indray andro dia tonga avy niaza Esau. Nona mafy izy tamin'izay ary indro fa nandre fofon-tsakafo manitra izay tsy izy. Nahandro sakafo matsiro i Jakoba, angamba voanemba natao lasopy. Izany na nataony saosy. Nakeo any lohan'ny rahalany ary Esau sady niteny hoe reraka aho sady nona mafy. Nangataka tamin'i Jakoba izy. Avy eo nana hoe mba hanomeso ahy io e. Dia hoy Jakoba, tena nona marina tokoa ve ianao? Vitanao izany ny hivarotra ny fizokianao amiko? Dia hoy angeraka izy navaliny Esau hoe efa ho fatiny hanohanana ihany aho e. Ahasoa ahy inona izay fizokiana? Dia nomeny Jakoba mofo sy voanemba izy. Nihinana Esau sady nisotro ary avy eo nitsangana dia lasa. Tsy noraharahiana ireo zoany amin'ny mahalama toa azy. Izay nampitony ny hanohanany ihany no masaka tao an-tsainy tamin'ny fotoana eo. Noho izany dia very ny tombontsoa tokony fitahiana ho azy nandritry ny fiainany sisa rehetra. Afaka ny ho tian'ny olona tsy mitovy amiko ve aho? Izany ange ny fanontaniana tokony apetrakintsika rakizy amin'ny tenantsika. Ary izany no tian'i Jesosy ho saintsaintsika.
miaraba ny tanora zandry indray. Iaraka indray tsika merina izao. Tsy nyzany fa ny lesona faharoa folo. Tadita lohateny sy ny tsenjery. Ndao iaraka ary. Lesona faharoa folo, famelezana mangingina. Tsy anjerintsika, manaja ny olona rehetra, tiavany rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Petera voalohany toko faharoa, andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy miala ao amin'ny tantaran'i Davida ihany sika. Izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Tantara izay tao mampangitakitaka nefa tena nandraisana lesona goavana be mihitsy. Satria ny toetra tian'Andriamanitra hananantsika no nizaraina tao anatin'ny lesona. Toetra izay sarotra ny manana azy. Kanefa tao amin'i Jesosy Kristy dia tiany raha hananantsika. Nomena ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny tantaran'i Davida mba ho fianarana ho antsika. Matoa vitany izany dia azontsika piarina ho an'ny fiainantsika ihany koa. Inona raha ny zavatra niseho? Hitantsika fa i Saoly dia nifofo ny ain'i Davida. Izany hoe nitady ny hamono azy foana izy. Nitady izay hahafaty azy amin'izay tsisy manelingelina eo amin'ny seza fiandrianany. Fantamako fa efa nofidian'Andriamanitra i Davida handimby azy eo amin'ny seza fiandrianany. Tia nitazomina ny sezany. Tsy tia nisy handimby izy. Dia nataony izay hamonoana ny Davida. Nenjehany foana izy ary noharatsiny. Inona ny zavatra tsy maintsy nataony Davida izany? Nandositra foana, nitsoaka foana izy niaraka tamin'ireo mpanaradia azy. Dia nivezivezy teny ananina teny ary niditra tany anaty zo izy mba hahafahany miafina. Indray andro anefany dia reraka koa Saoly teny ampanenjehana dia nitsofoka tao anaty zo anankiray izy mba hiala sasatra. Tao indrindra anefany ny zo izay niafenan'i Davida. Rehefa hitan'ireo naman'i Davida fa i Saoly no niditra tao natory dia ozy izy ny naman'i Davida hoe izao mihitsy ny fotoana ahafahanao mamalifaty an'i Saoly. Afaka mamono azy ianao satria efa ianao keny tokony amin'ny seza fiandrianany. Vonoy amin'izay izy fa izao ny fotoana mety. Rehefa nanantona teo akaiky teo Davida dia namono ve izy? Haitsika fa tsy namono izy fa nanapahany fotsiny ny sisin'akanjon'i Saoly. Tsy hain'ny Saoly avy izany. Rehefa vitany ary izany dia nanenjika azy indray ny eritreriny hoe sao dia tsy nety ary izany zavatra nataoko izany. Hoe nanimba ny akanjon'ny mpanjaka. Ny antso an'ny Saoly mpanjaka i Davida nampiseho azy fa zany tsy manao ratsy anao e. Tsy nanao ratsy an'i Saoly tokoa i Davida na dia nanao ratsy azy ary i Saoly. Teo Saoly vao niaiky fa tena nandeha-pahamarinana kokoa i Davida noho ny tenany. Dia mbola nanome toky ary Davida fa hamindra foa amin'ny taranaka Saoly. Toetra lehibe no ny anarantsika nandritry ny lesona iny. Inona no avalintsika? Ny olona. Na dia manao ratsy atsika ary, na dia sarotra ary ny fomba nitondrany atsika, dia inona no tokony avaly azy? Indraindray isika manana antsoina hoe occasion na hoe fotoana mahamety ahafahana mamalifaty na ahafahana mampiseho fa manana ny marina. Kanefa nampianarin'ny tenin'Andriamanitra atsika fa tokony hitondra ny olona araka ny fitondran'Andriamanitra ny olona izany. Mila mihevitra ny olona foana isika. Teto Davida dia nilaza fa voahositra Jehova i Saoly dia tsy anjarany ny mamalifaty azy. Fa Andriamanitra no nametrahany ny adiny. Dia fantatsika fa tena Andriamanitra tokoa no namaly an'izay toe-javatra izay niainan'i Saoly izay. Ny lesona izay nianarantsika izany nandritry ny herinandro dia nampianatra antsika fa tokony hitondra ny olona rehetra ampanajana isika. Na manao ahoana ny zavatra nataony antsika. Ary manampy antsika haniry hanaja hatrany ny hafa na dia manao tsy mety ary izy.
ary mba hisafidy tsara haneo fanajana ny olona rehetra. Zay zany lesona nampianarina antsika nandritry ny herinandro. Mila mandray fanapahan-kevitra zany isika eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa. Ny hafatra izay nampitaina dia averina indray fa manaja sy mihevitra ny hafa isika na manao ahoana na manao ahoana fomba fitondrany antsika. Toetra tsara iray izay tiany Jesosy hananana izay. Dia mirary antsika tanora mba handray fanapahan-kevitra hangataka amin'Andriamanitra mba hanome an'izany toetra tsara izany. Mirary sondray ary dia mandra-piaona. Ao ve ny zatovo namana rehetra? Ya, ndreo sika misy ny miaino ny radio azisy eny amin'ny zatebika efatra, misy ny manaraka amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny radio azisy Antananarivo eny amin'ny zatebika efatra. Kopatanana ro antsika zay afaka mifampijery dia eo antsika zay afaka menany koa dia tanterahana zay kopatanana zay. Tratran'ny sabata arsia. Fifaliana la franco amitina antsika indray ny loha hevitra ho antsika zatovo. Mifehy ny fandehan-javatra rehetra Andriamanitra. Ahoana hoe? Mifehy ny fandehan-javatra rehetra Andriamanitra. Tadio zany fa ny fandehan-javatra rehetra ninninona zany fandehan-javatra. Sika zatovo dia mifampanontany foana hoe ahoana ny fandehany? Ahoana ny fandehany hoy isika? Dia misy mamaly hoe tsy misy fandehany, dia sasany misy hoe misy fandehany. Fa zao mifehy ny fandehan-javatra rehetra Andriamanitra. Mba fantatrao ve zany? Mba tsapanao ve zany? Mba hiainanao ve zany fa io Andriamanitra io no mifehy ny fandehan-javatra rehetra? Toy izy antsika izay rehefa avy fa zao lazain'i Daniela toko 8:7-10. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamela heloka. Tompo, mieno ka miasa. Azy ela ianao, ry Andriamanitra noho ny aminao fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Ny olonao sy ny tanànanao dia nantsoina ho amin'ny anaranao. Tadio fa ianao zany dia nantsoina ho amin'ny anaran'Andriamanitra. Zay ny maha-kristianina antsika. Ianao io zany tsy mandehandeha fahatany fa nantsoina ianao. Ary manana iraka ianao, manana mission ianao. Dia zao ny mifehy fandehan-javatra rehetra dia Andriamanitra. Fa tsy ianao, tsy isika, tsy ny olombelona. Fa indraindray tsika dia diso hevitra mihitsy hoe isika no mifehy ny toe-javatra. Dia miezaka mifehy isika. Dia avy eo tsy mety. Satria olombelona voafetra isika. Fa Andriamanitra dia efa mahafantatra ny tantara fa eto dia atsy. Efa voasoratra ny toe-javatra rehetra. Fa tsy ianao. Noho izany mila miankina amin'ilay mpifehy ny zavatra rehetra isika. Eo anatrehan'ny zavatra misy ihany koa dia tsy hoe ny mpanjaka akory na ny mpitondra na ny manam-boninahitra na ny olombelona tsy fantatra hoe inona ny andraikiny. Tsy ireny ihany koa no mifehy ny zavatra rehetra rehefa tena jerena ny Baiboly fa mbola Andriamanitra ihany koa. Noho izany aza metehitra amina olona isika. Aza metehitra amina fanjakana isika. Na hoe mety hoe olona manana maizy azy tsia. Fa Andriamanitra no mifehy ny toe-javatra rehetra. Ny tokony ho anto-bavakantsika dia tahaka an'ity Daniela 9:10 ty mihitsy. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamela heloka. Tompo, mieno. Zany hoe mivavaha. Mba ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny fifehezana ny toe-javatra rehetra. Aoka Andriamanitra no hifehy ny programanao. Raha manana programa ianao dia aoka Andriamanitra no avela hifehan'izany. Aza mieritreritra mihitsy hoe nianarako io, haiko io, za mbola tanora sy ny sisa. Fa mivavaha. Aoka ho fehezin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia ahomby ianao. Izay raha fitinina amintsika ary ny lohahevitsika ho amin'ny anio raha mijery ny bokin'i Daniela moa tsika dia zao hoe 340 andro zay misy tantara tsy maintsy ho tanteraka, ninninona mitranga, ninninona miseho tanteraka ny 340 andro zay faminaniana na koa hoe nofy izay niainan'i Daniela faminaniana izay ho avy napetratra ny Daniela zany kanefa izay mihitsy ilay izy. Teo aloha moa dia hitantsika fa nanofy Daniela, dia eto ihany koa dia hitantsika fa mpaminany Daniela. Dia mirary soa fa tsy maintsy tanteraka izay lazain'ny Baiboly. Noho izany aoka ho fehezina, aoka ho fehezin'Andriamanitra ny momba antsika rehetrarehetra.
mirarosondray ary fa toy izay raha fitinina ihany koa ny loha hevitritsika ho amin'ny manaraka andrasea fifaliana ilay franco velomandray ary ampifaliana mandrakariva no hifampitafana eonana aminao mpiaraka mianatra ny ten'Andriamanitra amin'ity ora ity ingane ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminao sy ny ankonanao isanandro ny lesona faha 12 no iarahantsika mandinika no tsaraina ary nombona tamin'ny hazo fijaliana ny andinina tao tadiana moa dia ny marika toko 5:7 izay manao toy izao hoe ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe Eloi Eloi lama sabaktani izany hoe raha adika Andriamanitro nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Mialohan'ny andiniantsika izany lesona izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao indray izahay. Noho izao fotoana sarobidy omenao anay izao ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Mamela ny elokay sy ny tsy fahatanteranay ary ao ka ny fanehoana masina kosa no ampitoerinao amponay tsiraray avy. Azonay mandray tsara ny teninao ka hitondra fiainanao anay izany teny izany dia mitahia ny mpiaino mitahia izao mpiara-mianatra amiko izao amin'ny anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ao amin'ny filazantsarany marika toko 5:10 no misy ny ivony tantara. Ary ao moa zany no tena azo lazaina hoe ivony fitantarana momba ny fijalian'i Jesosy. Mitantara ny tsaranan'i Jesosy, ny fanameloana azy, ny fanarabiany ireo miaramila, nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny fahafatesany sy ny fandefenana azy. Zany hoe ivony fahorian'i Jesosy mihitsy zany ity dinika ifanaovantsika ity ary manana toerana lehibe eo ihany koa ny esoeso teny na fanesona izay natao tamin'ny Jesosy izay nanomboka tamin'ny fanontanian'i Pilato manao hoe ianao va ny mpanjakan'i Jiosy ary ny afara tamin'ny fandrabiana faneson'ireo miaramila sy ny mpitondra fivavahana manao hoe namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy vonjena. Misy lohateny vitsivitsy no iarahantsika mianatra eto. Ny voalohany amin'izany dia ilay fanontaniana napetraky Pilato, ianao va no mpanjakan'i Jiosy. Fantatsika tsara ny tantara fa avy nandalo ny fitsarana sy ny driona Jesosy. Ka ny Jiosy dia namoaka didim-pitsarana fa ho ilohana ho faty Jesosy. Saingy satria mbola ambany fahefan'ny Romanina, fanapahan'ny Romanina ny Jiosy dia tsy afaka manatanteraka izany fampamonoana olona izany ka dia nahita hevitra ireto mpitondra fivavahana andeha ho itsika mankany Pilato Jesosy mba ho fanatanterahana ny fanomeloana azy. I Pilato moa tamin'izany fotoana izany no governoran'i Jodia, izany hoe tamin'ny taona 920 ka hatramin'ny taona 930 taorian'i Kristy, mpitondra na mpitarika ratsy fanahy i Pilato. Ary dia nentina teo izy niapanga azy ireo Jiosy tamin'izay fotoana izay teo mason'ny Pilato. Ary dia nitondra Jesosy nakeo amin'ny Pilato izy ireo. Ary rehefa tonga teo izy dia nanontany azy Pilato amin'ny fiteny Tomaleso, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Fanontaniana tena marina, fanontaniana maneso anefa fa teo anatrehan'izany toe-javatra izany dia namaly tsy misy fiambambana Jesosy. Navaly Jesosy dia izao hoe voalaza anao. Tsy nolavan'i Jesosy no mahampanjaka ny Jiosy azy. Ary marina zany, tsy misy diso zany fa Jesosy tokoa mantsy sady Mesia no mpanjaka ny Jiosy. Fa ho an'ireo mpitondra fivavahana dia no iverina izy ireo fa fitenenana ratsy an'Andriamanitra ny filazan'i Jesosy an'izany. Ary ho an'ny gouvernement kosa dia iverina fa fikomina satria mieritreritra sao dia anongana fanjakana. Jesosy milaza ny marina, tsy nandà izy. Ary eto dia mazava ny teny Jesosy na dia mipetraka aza ny fanontaniana manao hoe ianao va ny mpanjakan'i Jiosy? Voalaza anao ny ekeny Jesosy ny maha Mesia azy.
ary tamin'izay fotoana izay amin'ny fotoana takan'izao dia misy olona tsy maintsy hahafahana rehefa tonga ny andro firavoravona fanao tamin'izany fotoana izany misy mpifatotra zay tsy maintsy havoaka dia niteny i Pilato misy mpifatotra ato aminay ato Barabasy mpamono'olona izy mikomy izy miaraka amin'ireo namany iza no alefako aminareo iza no alefako aminareo ny zavatra tsapany Pilato anefa dia fantatry Pilato tsara fa fialonana no antony nanolorany mpitondra fivavahana an Jesosy ho elohany fa saingy tsy tsapany Pilato kosa fa tamin'ny fanontaniana petra tamin'ny vahoaka dia nanatanteraka zavatra tsy ny zavatra tadiavan'ny mpisorona i Pilato. Inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy sivy fa Pilato namaly azy ka nanao tianao va raha ny mpanjakan Jesosy no alefako ao anareo fa fantany fa fialonana nanolorany lohan'ny mpisorona azy fa ny lohan'ny mpisorona nanome fo ny vahoaka fa leo Barabasy no alefan'ny Pilato ho azy ka raha nametraka fanontaniana Pilato dia namaly ny rehetrarehetra manao hoe omboy amin'ny azo fijaliana Jesosy. Mampalahelo ry mpiara-mianatra namako mpitondra fivavahana manome saina ratsy olona misy zany zava-misy zany amin'izao fotoanantsika izao mampalahelo fa izany ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io vokatra teo zavatra izay ary dia nanapa-kevitra Pilato amin'ny andininy 17 ary Pilato tahasitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa ny Barabasy ho azy fa Jesosy kosa nasaina nokapohina dia nentina atao anaty rova Jesosy nentina teo natrehan'ny miaramila ary tonga teo ny miaramila nangonina maro dia maro toy ny hoe hiatrika fitsaram-bahoaka ilay mpanjaka ny mpanjaka araka ny fandinihana dia mahatratratra ny amin'ny 900 ka hatramin'ny 900 miaramila no tonga teo anatanteraka ilay fikapohana ary endrika fikapohana zay farany enjana no nampiasain'ny Romanina ho an'ny olona zay omboana amin'ny azo fijaliana satria fanomanana azy izany isorona fitafian'ny mpifatotra fatorana amin'ny hazo izy ary kapohana amin'ny karavasy zay misy pototolana na potika fitaratra na potika vatokely na fantsika mafy zany ary zany no nikapohana an Jesosy niaritra ny fangiry firiana Jesosy ary tao anatin'izany fikapohana izany dia mbola nanesy koa ny miaramila ny aneso an Jesosy ireo miaramila tamin'izay fotoana izay ka nanao hoe arahaba ry mpanjakan Jiosy rehefa avy nampiakanjo azy ireo akanjo fanesoana sy satroka kasilo zay toy ny hoe satroko ny mpanjaka zany toe-javatra mitranga mampalahelo fa teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany anefa niezaka nangina Jesosy nangina Kristy nandritra izay fotoana rehetrarehetra izay ny arahaba ry mpanjakan Jiosy mantsy dia fanesoana zay nataon'ny miaramila zay toy ny fiaraban'ny amperora manao hoe arahaba ry kaisara amperora tena naneso an Jesosy reto miaramila fa saingy nangina Jesosy teo anatrehan'ireo toe-javatra farany zay tsy rariny ireo ry mpiara-mianatra mahalala isany ry mpiaino io anatrehan'ny toe-javatra zay iverinao fa tsy rariny mianatra aminao mitrango amin'ny fiainanao mampalahelo anao marary anao ndao mba hianatra ny angina isika indraindray mantsy avy hatrany dia mamaly amin'ny olombelona toa tsy rarina zany fa andeha mba hianatra nataon'i Jesosy tampahangina tanteraka no niatrehan'i Jesosy an'izany toe-javatra rehetrarehetra izany ary dia nangina Jesosy tonga ny fotoana zay tsy maintsy anatanterahana ny fanomboana an Kristy amin'ny azo fijaliana dia fanaon'ny Romanina moa dia zao tsy maintsy esorina ny fitafiana rehetra toy ny hoe mitanjaka mihitsy mba ho alamba raka ho hitan'ny fiarahamonina lay olona omboana amin'ny azo fijaliana mpanota tsy ho larain-dahana fa teo amin'ny Jiosy kosa tsy nazo natao zany voarara ka dia rehefa natao ny fampirarahana dia nesona tamin'i Jesosy ilay akanjo volomparasy ilay maneso dia nampitafiana amin'ray ilay akanjo izay nanaovany teo aloha mba tsy hitanjahany ry mpiara-mianatra namako firifiry moa ny mpanaratian'i Jesosy ny mbola mitanjaka ankehitriny mampitanjaka ny tenany fa eto
raharany teo amin'ny Jesosy tsy mety ny fitanjahana apaby maso. Ary ny zavatra nampalahelo ny nataon'reto miaramila mandrora mikapoka amin'ny volotara ary miaono fiankofana tsy izy teo anatin'i Jesosy fiankofana toazary kilalao. Riavana malala isany mpiara-mianatra namako isany ny fiankofanao aza atao tahaka n'reto miaramila tamin'ny andron'i Jesosy ka fiankofana izay tsy araky ny fo tsy araky ny kendren'Andriamanitra azy fa raha miankovo iny atren'Andriamanitra ianao androany dia ataovy amin'ny fo satria mendrika izany fiankofana izany Kristy. Dia nomboana tamin'ny azo fijaliana Jesosy. Nomboana tamin'ny azo fijaliana Jesosy amin'ny andininy faraky amin'ny roapolo. Dia nomboana tamin'ny azo fijaliana izy ary voalaza eo amin'ny andininy fatimy amin'ny roapolo. Ary tamin'ny ora fahatelo nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Mbola misy anefa teny fanesona izay nitranga teo amin'ny Jesosy. Rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana izy mampalahelo fa raha manerana ny filazantsara rehetrarehetra taloha fotoana ny isamboran'i Jesosy dia nanao ny asa rehetrarehetra teo amin'ny olona Jesosy na nasitrana izy nitsabo izy namahana nanome sakafo izy nampahery nampitsangana ny maty nampahiratra ny jamba nampiteny ny mona fa eto kosa izy dia ny olona indray manao zavatra tsy mety aminy moa inona re nataon'reto olona reto zavatra tsy rariny inona ny mba havalinao an'i Jehovah. Ozy Davida inona no havaliko an'i Jehovah no soa nataony tamiko. Ianao hoe mahatsapa ny soa nataon'Andriamanitra taminao inona mba ho havalinao azy. Re mpiara-mianatra teto dia nisy teny telo fanesonan Jesosy indray rehefa teo amin'ny fijaliana izy nasiana soratra indray hoe mpanjakan'i Jiosy eo amin'ny azo fijaliana andiny fahina amin'ny roapolo ary ny soratra ny laza mananamelo anazy dia voasoratra teo ambony manao hoe mpanjakan'i Jiosy. Zany mizahatra nitranga ary ny teny fanesona faharoa dia hoe io lay marava ny tempolo sy mahatsangana azy ao anatin'ny telola. Ary ny fanesona fahatelo dia le hoe namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hay novonjena. Riavana malala ry mpiaino namako nanaiky an'izany rehetrarehetra izany Jesosy tsy azon'i Jesosy natao ny namonjy ny tenany vitan'izany Andriamanitra azy fa tsy nanao an'izany Jesosy satria tia hamonjy azy tia hamonjy anao Jesosy. No tanterahan Jesosy teto le teny amin'ny Isaia mpaminany Isaia 3:25 azonao vakiana izany fa no ny amiko no ny aminao no nahafatesan'i Jesosy. Tonga ny fotoana nianto ty amin'ny fijaliana niaritra ny hirifiry Jesosy fa voalaza amin'ny andininy fahatelo amin'ny telopolo nisy toejahatra nitranga nefa ary no tamin'ny ora fahena dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy nanomboka tamin'ny tatao vovona ny andro zoma io maizina ny tontolo manodidina rehetra nandritry ny adiny telo ary tao anatin'izany aizina izany aizina ra-panahy io aizina ra-batana io tao anatin'izany toejavatra izany no nandrenesana le ika an' Jesosy manao hoe Eloi Eloi lama sabaktani Andriamanitro nahoana no dia nahafoy ahy ianao. Niantso Jesosy aiza ianao raha eo tonatsiaro ho nafoin'Andriamanitra izy. Ny teny nampiasain'i Davida raha azo paoriana Davida no nampiasainy teto amin'ity fotoana ity manao Andriamanitro nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Re mpiara-mianatra namana isany na dia atao hoe tedi-dratsin'olombelona aza no nentina namonona an' Jesosy amin'ny fomba matsiravina dia tanteraka kosa nefa ny soratra masina maty Jesosy maty anao. Misy dikany be dehibe misy fifandraisany be dehibe ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nanaovana batisa azy. Misy ity andininy ity manomboka amin'ny andininy fa 4:30 ka hatrany andininy fa 7:30 dia mitovy mihitsy amin'ny fomba nanaovana batisa an' Jesosy zatra nitranga mantsy. Ny batisa an' Jesosy no manamarika ny fiandohan'ny asany fa ny fotoana teo amin'ny azo fijaliana kosa no faratampony ny asa mpamonjena izay nataony amin'izao tontolo izao ao anatin'izany isika mpiara-mianatra ankehitriny io. Teo amin'ny azo fijaliana no nanehoan'Andriamanitra ny faratampony ilay fitiavana mba hamonjena ny tsirairay avy izay teo ambany ozy ny fahotana. Ny tritra ny lamba teo amin'ny tempoly
raha maty Jesosy izay maneho fa tanteraka ny rafim-panavotana fanatitra, ny fanena ilay tena izy sy ny tandindona ary tonga teo amin'ny vanim-potoana vaovao teo amin'ny tantara ny famonjena izao tontolo izao. Ry mpiara-mianatra namako, ho antsika tsirairay avy ny nafatisany. Ary rehefa maty Jesosy dia izao ny zavatra nitranga ny famofam-behany moa ny toe-javatra. Tsy maintsy alevina Jesosy, fantatsika tsara fa maty Jesosy teo amin'ny 1:7 ary Jesosy ny anjo tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Maty Jesosy. Ary fotoana io dia voalaza eo amin'ny 1:2 ary noho ny hariva ny andro satria ny fiomanana andro mialohan'ny sabata. Efa tombotra ny sabata tamin'izay fotoana izay, ny sabata mantsy dia manomboka amin'ny filetehan'ny masoandro ny alakamisy ary ny sabata, ny fiomanana sabata dia manomboka amin'izay fotoana izay, manomboka filetehan'ny masoandro ny alakamisy ary mifarana zoma. Ary efa iletika ny masoandro zany efa hiditra indray ny sabata amin'ity andro zoma ity. Dia indro lehilahy anankiray ary teo nandrenesana voalohany sady faran'ny tantaran'i Josefa avy any Arimatia. Lehilahy manan-katsy izy. Isan'ny ireo sinedriona sangany eo amin'ny fiarahamonina, lehilahy manan-karena. Ary azo antoka fa tena nanaraka akaiky ny toe-javatra nitranga tamin'ny fanameloana Jesosy ho faty. Fa saingy izao nanana fahasahiana ity lehilahy ity ka nangataka ny fatin' Jesosy mba ho alevina amin'ny fasana vaovao. Re mpiara-mianatra namako, mila fahasahiana ny mijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra. Mila fahasahiana ny fisehoanao fa ianao dia mpanaradia an'i Kristy. Ary zay ny zavatra nafinaritra dia nangataka izy dia gaga Pilato fanga maty sady. Dia indro ilay miaramila kapiteny anankiray no nasaina nanamarina 1:7 ary gaga Pilato raha maty sady Jesosy ka dia niantso ny kapiteny akao aminy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nareta amin'ny kapiteny izy dia nomena Josefa ny faty. Maty Jesosy ho ilay kapiteny, tena maty izy, tsy anganongano, tsy hoe torana na safotra fa tena maty Jesosy. Dia nomena an Josefa ny fatiny. Fanakaiza ny mpianatra e? Fanakaiza ireto mpiaradia amin'i Jesosy no ty lehilahy ity irery ary voalaza fa sy vehivavy anankiroa vao mariky ny filazaony tsara fa nanatrika izany fandevenana izany. Fanakaiza ny sisa? Ry havana malala, ny tena sakaiza dia tia amin'ny andro rehetra. Nandositra ny mpianatra, tsy hita nalehan'ny mpianatra, lasa izy ireo. Ry mpiara-mianatra namana, voalevona Jesosy. Fa ny tianambara dia izao, lesona ngezabe ho antsika androany. Dia ny toe-javatra nisy teo amin'ny Pilato. Saika mananiry hamonjy an Jesosy any Pilato, hita ny anefa fa tsy afaka manao an'izany izy noho ny voninahiny, noho ny toerany ka dia naleony ny safidy hanao sorona an Jesosy. Ilay tsy manatsiny. Naleony nanao sorona ilay tsy manatsiny tsy hoe very voninahitra eto amin'izao tontolo izao. Firifiry moa ny kristianina no manao sorona ny fotom-pinoana. Firifiry moa no manakalo ny fahamarinana izay mety ho voninahitra eto amin'izao tontolo izao ty. Matahotra ny faty antoka. Andriamanitra ane ampisaintsainantsika eritreretantsika fa maty Jesosy no ny amiko sy no ny aminao. Fitiavan'Andriamanitra antsika ny nanolorany ny ainy teo amin'ny azy fijalianako androany ary. Aza mijanona faniriana fotsiny tahaka nataon'ny Pilato raha manam-paniriana ty hanaraka Jesosy ianao, raha fantatrao fa izy ilay Mesia mpanjakanao. Fa mangataka anao tsy angataka andro mihirosoa amin'ny lalina. Andriamanitra ane hitantsika rehetrarehetra indray fombanao sy ny ankohonanao izy. Ka raha maty amin'ny azy fijaliana Jesosy dia aoka mbahiranao fa maty ho anao izy. Ka raha nitsangana izy dia nitsangana ihany keo ho anao. Dia mirary faherezanao anao, mirary fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia miona indray tsika amin'ny fotoana manaraka. Ka ankehitriny dia entaniko indray ianao mba hiaraka andao fotoana antsika indray ity sekoly ity, izay sekoly manomana antsika
ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ka dia hanatanteraka ny fanaritra indray isika kehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao izahay no ny fitiavanao sy ny famindram-ponao tamin'ny tsirairay avy ka afaka niara-nianatra teto izahay mikasika ny fijaliana ny fanesoana ny fanombohana anao tamin'ny fijaliana ny fahafatesana ary nandevinana an Jesosy sanakao rehefa renay ny tantara tao ambadika ireny tantara iray dia tsapanay fa no ny fitiavanao anay izany ko ankehitriny ary tompo ina no avalinay ianao no ny soa nataonao taminay androany ary avaozany andray ny fanolorantenanay ka iandany aminao izahay dia mifavaka manokana ihany koa an'izao mpiaino izao aoka ihany koa ny fiadananao ho amin'ny tsirairay avy dia nivavaka tonona sy agnatana aminara Jesosy reriany amen. Mianatra eo tongotrao